Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alarobia 7 martsa 2024 amin'ny 9 ora maraina hatramin'ny alakamisy 8 martsa 2024 amin'ny 9 ora maraina. Ho mafy ny rivotra any amin'ny morontsiraka avaratra Antsinananosy no ilay rivo-doza Kamane. Mbola hitoetra ihany koa ny varatra azy any amin'ny morontsiraka atsimon'i Madagasikara atao anatin'ny 14 ora ho avy. Ho mafy araka izany ny rivotra ka tombanana tratra 570 hatramin'ny 550 km isan'ora ny morontsiraka atsimo sy Analanjorofo, hatratra 70 hatramin'ny 100 km isan'ora kosa manamorona ny morontsiraka avaratra Atsinanana. Anio 20 martsa hatramin'ny Rampitsoarivo ny eo anelanelany Toliara sy Tolaniaro. Anio 20 martsa hatramin'ny alakamisy 17 martsa kosa ny eo anelanelany Soaniaranivongo sy Tanjombobaomby. Toy izao ary ny filazana fampitandremana amin'ny hamafin'ny rivotra, fampitandremana amin'ny loko mena ny eo anelanelany Toliara hatramin'ny Tolaniaro ary Soaniaranivongo sy Tanjombobaomby. Ikorotana tanteraka ny toetry ny andro any avaratra Antsinananosy iray manontolo atao anatin'ny 3 andro manaraka vokatry ilay rivo-doza Kamane. Mbola azo vahana noho izany ny alondrano ateraky ny varatra azy any amin'ny morontsiraka atsimo Atsinanana ary avoana Antsinananosy. Isamonta ny ranomasina any amin'ny morontsiraka avaratra Atsinanana ahery na ahery be izany ny anakafa. Mety hatratra 2.5 hatramin'ny 4 metatra ny avon'ny onja ny eo anelanelany Toliara hatrany Toamasina, hatratra 5 hatramin'ny 4 metatra kosa izany ho an'ny morontsiraka Isava sy Diana. Anio 20 martsa hatramin'ny Rampitso ny eo anelanelany Toliara sy Vatomandry. Anio 20 martsa hatramin'ny Zoma sy 20 martsa kosa ny eo anelanelany Vatomandry sy Tanjombobaomby. Mahazo ny filazana miloko mena amin'ny avon'ny alondrano kosa ny eo anelanelany Toliara sy ny Tanjombobaomby. Entana araka izany ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isan'ny tokony. Ho an'ny morontsiraka Atsinanana, Tanjombobaomby hatrany amin'ny tanjony Angotsy, Anorambaratra, ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ny manakaiky ny tanjony Angotsy ka ho 20 hatramin'ny 730 km isan'ora. Ho avy andrefana any amin'ny tendrony Avaratra ka ho 20 hatramin'ny 730 km isan'ora. Hatratra 580 hatramin'ny 570 km isan'ora ny anakafa. Ahery ny ranomasina any amin'ny morontsiraka Diana, ahery be na Isamonta na any amin'ny morontsiraka Isava no ny alondrano ateraky ilay rivo-doza Kamane. Avon'ny onja 3 hatramin'ny 3.5 metatra, hatratra 4 hatramin'ny 6.5 metatra ny eo anelanelany Vohemara sy ny tanjony Angotsy isy alondrano avy atsimo Atsinanana. Tanjony Angotsy hatrany Manoro, anorana matevina ny any avaratra Toamasina, anorana malefaka kosa ny anakafa. Ho avy atsimo Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora, hatratra 730 km isan'ora ny any amin'ny tapany avaratra. Ahery ny ranomasina, avon'ny onja 2.5 hatramin'ny 3 metatra, isy alondrano vaventy avy atsimo Atsinanana. Mahanoratra ny Tolaniaro, anorana malefaka miatoato. Ho avy Atsinanana ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 20 km isan'ora, hatratra 730 km isan'ora indraindray ny any amin'ny tapany atsimo. Ahery ny ranomasina, avon'ny onja 2.5 metatra, hatratra 3 metatra indraindray, isy alondrano atonona vaventy avy atsimo Atsinanana. Tolaniaro hatrany amin'ny tanjony Vohimena, andrahoana amin'ny tsitokotokona ibalikan'ny masoandro. Ho avy Atsinanana ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 730 hatramin'ny 570 km isan'ora. Ahery ny ranomasina, avon'ny onja 2.5 metatra, hatratra 3 metatra indraindray, isy alondrano vaventy avy Atsinanana. Ho an'ny morontsiraka andrefana Tanjomvohimena hatrany amin'ny tanjony Ankaboa ibalikan'ny masoandro. Ho avy Atsinanana ny rivotra amin'ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 12 km isan'ora, hatratra 20 hatramin'ny 730 km isan'ora ny any amin'ny tapany atsimo. Ho avy atsimo Atsinanana ny atoandro ka ho 20 hatramin'ny 730 km isan'ora, hatratra 570 hatramin'ny 550 km isan'ora ny any atsimony Toliara. Alonjabe na ahery ny ranomasina, avon'ny onja 2.5 hatramin'ny 2 metatra, hatratra 2.5 metatra any amin'ny tapany atsimo no ny alondrano avy atsimo Atsinanana. Tanjony Ankaboa hatrany amin'ny tanjony Vilanandro ibalikan'ny masoandro. Ho avy Atsinanana ny rivotra ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 12 km isan'ora, hatratra 20 km isan'ora ny any atsimony Morondava. Ho avy andrefana ny atoandro ka ho 9 hatramin'ny 12 km isan'ora. Atsimo Mpanonja ranomasina, avon'ny onja 4.5 hatramin'ny 2 metatra. Tanjony Vilanandro hatrany Analalavo, maina tanteraka ny andro.
avy atsy Masinana nandrivotra ka ho 8 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Ahatratra 5 kilometatra isan'ora indraindray. Adiny mpanonjana anonjabe ny ranomasina. Avony onjo 8.7 hatramin'ny 2.5 metatra. Analalava any amin'ny tanjony Bobaomby, anorana any amin'ny tapany avaratra, ho avy avaratra Atsinana nandrivotra ka ho 12 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana kosa ny atoandro ka ho 7 hatramin'ny 12 kilometatra isan'ora. Ho tonona adiny mpanonjana ranomasina, avony onjo 8.3 hatramin'ny 2 metatra. Fampitandremana momba ny alondrano. Ho an'ny fampitandremana miloko maitso, 2 hatramin'ny 5 andro mialohan'ny hatongavan'ny alondrano vaventy. Mbola milamina ny ranomasina fa kosa samy mailo. Aza mandrika lavitra mihoatra ny 2 andro intsony. Fantary ny fotoana isehoan'ny alondrano ka dio arak'izay ny fahafahana miverina an-tanety. Ho an'ny fampitandremana miloko mavo, 2 hatramin'ny 2 andro mialohan'ny hatongavan'ny alondrano vaventy. Aza mandrika lavitra na mihoatra ny 12 ora na amin'ny alina intsony. Akara amin'ny toerana azo antoka ny lakana ny sambo ary ny baka. Miala amin'ny morontsiraka ny mpanjony sy ny mpitsangatsangana. Ho an'ny fampitandremana miloko mena, efa voakasika ny alondrano na ho voakasika ao anatin'ny 12 ora manaraka ny morontsiraka. Aza miandrika intsony, ajanony ny fifamoivoizana an-dranomasina. Aza milomano intsony. Mialo lavitra ny morontsiraka sy ny tora-pasika. Mandritra izany fotoana rehetra izany, eno tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Izarao vaovao ny toetry ny andro manodidina anao, ary ao ny toromarika omeny tompona andraikitra eny an-toerana.